sous le parrainage du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, la région Atsinanan et du groupement des entreprises de Thomas, GEPAT, Trait d'Union Madagascar vous présente le Gros Salon économique de Madagascar, les 2, 3 et 4 mai 2024 sur l'avenue de l'Indépendance Thomasna. Au programme, des stands d'expo-vente, des conférences débats, des speed recruiting, un pavillon spécial Vita Malagasy. Infoline 034 44 638 09. Partenaire Gold, CT Motors. Partenaire Commune Urbaine de Thomas, Manda Seafood, Cyr Sécurité. Partenaire Média, TV Plus Madagascar. Miarahaba-tsika rehetra vahoaka ny Tamatavy izahay avy ato amin'ny agence Trait d'Union Madagascar no manoloana anareo. Efa fantatrareo, efa hitanareo teny amin'ny fahita lavitra, efa hitanareo nandritra ny roadshow natao tamin'ny herinandro iny ny hetsika goavany Grand Salon économique de Madagascar izay ho atao etsy amin'ny avenue de l'Indépendance ny 2, 3, 4 mai ho avy zao. Arak'izay voalazako izay dia hetsika fampiratiana izy io, ahitana an'ireo acteur économique rehetra eto Tamatavy. Misy ny vao manomboka, vao misandratra ny start-up, misy ny eo amin'ny atontonony fa misy koa ireo efa goavana be, efa nisehatra ela tamin'ny ara économique teto Tamatavy fa mbola mampiseho ny lanjany ry zareo mandritra ny fotoana io. Manomboka ny faharoan'ny volana May amin'ny 6 ora ny ouverture officielle zany hoe ireo olana saina manokana aloha zany ho avy eo mandritra an'izay fa amin'ny 12 ora kosa no misokatra ho an'ny grand public. Mariako eto fa tsisy vidim-pidirana io hetsika atao io noho izany dia manasa antsika rehetra eraky Tamatavy, manasa ny mponina Tamatavy sy ny manodidina ho avy amin'ny fotoana io, ho hitao varotra fampiratiana, ho hitao ihany koa ny exposition maro samihafa, dia misy conférence débat koa mandritra an'izay telo andro izay. Ankoatran'ireny publicité sy ireny panneau hitanareo eraky ny tanànan'ny Tamatavy ireny dia efa nanao roadshow zay tamin'ny zoma lasa teo, dia rapitso talata mbola manao roadshow fandroany zahay fampahafantarana ny hetsika, fampahafantarana an'ireo mpandray anjara rehetra ihany koa, fampahafantarana ho anareo izay mbola tsy nahita hoe misy an'izany événement zany dia ho hitanareo eny an-dalana eny zahay rapitso iantsoantso fampahafantatra an'ity grand salon économique de Madagascar ity. Efa mipetrapetraka ny zavatra rehetra, efa vonona izahay mpandray anjara. Nareo ireo participants ireo ihany koa dia efa vonona ny avy any lavitra efa ho avy daholo, fa nareo sisa no andrasany dia tongava mijery, tongava mandray anjara, tongava mividy mandritra ny fotoana 3 andro ihany koa dia betsaka amin'ireo participants no anao animation kely, anao animation izarana goodies, izarana fanomezana maro samihafa dia tongava. Rehefa maheno maresadresaka nareo dia miazakazaha tongava malaky fa mety amin'iny fotoana anaovana animation dia mety mametraka fanontaniana izy ohatra dia raha mahavaly nareo dia mazava ho azy mahazo fanomezana mpandray anjara tsy ray antso roa fa maromaro zareo ao manomana izay animation izay dia manasa ny vahoaka ny Tamatavy ho avy. Ankoatra ny animation ataon'ny participant dia misy ihany koa animation manana mpikarakara. Ety ampamaranana dia hisaotra n'ireo mpiay an'ity hetsika ity ny tenako dia ny ministère de l'Industrialisation et du Commerce, ny région Atsinanana, ny chambre de commerce Atsinanana ary ny GEPAT. Ankoatran'izay dia misy ireo partenaire anay, ny City Motors, ny Star, ny Telma. Ny Star moa efa niteneniko tamin'ny fotoana izay nanaovana plateau tany Antananarivo hoe mitondra n'ilay baka kopakelatra kely iny zareo ahafahantsika manary ny tavoahangy plastika izay mbola azo ahodiny zareo akora hafa ihany indray dia hoento ny tavoahangy plastika mba tsy haririntsika eny rehetra eny. Dia ankoatran'ireo ny partenaire technique ny commune urbaine ny Tamatavy, ny préfet ny Jirama, ny Manda Seafood ary amaranako anazy ny Cyr Sécurité eto Tamatavy ry zareo no misehatra ny resaka ny sécurité ny site mandritra aloha mandritra raha aorianan'ny événement maraina atoandro sa hariva ry zareo eo foana ka mahazo matoky tsara zany ny participant fa tsy hisy olana amin'ny lafiny sécurité izay fa voambina tsara ny entana rehetra, voambina tsara ny site, azo antoka ny fandriampahalemana mandritra ny fotoana rehetra io.
Zay no vaovao avy aty aminay Trade Union Madagasikara. Nareo sisa no andrasana fa izahay efa tena vonona tanteraka, efa tena miandry ianareo, miandry ny mpijery ny participant rehetra koa efa vonona, efa mimakomana daholo. Dia manantena ny fahatongavanareo vahoaka ny Toamasina mandritra ny 3 andro ny alakamisy 2, zoma 3 ary ny sabotsy 4 mai ho avy izao. Tongava daholo iareo. Sous le parrainage du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, la région Atsinanan et du groupement des entreprises de Thomas, GEPAT, Trade Union Madagascar vous présente le gros salon économique de Madagascar, les 2, 3 et 4 mai 2024 sur l'avenue de l'Indépendance Thomas. Au programme, des stands d'expo-vente, des conférences débats, des speed recruiting, un pavillon spécial Vita Malagasy. Infoline 034 44 638 09. Partenaire Gold, CT Motors. Partenaire Commune Urbaine de Thomas, Manda Seafood, Cyr Sécurité. Partenaire média TV Plus Madagascar.